Faly indray tafaraka amintsika mpanaraka ny vidéo eto amin'ny chaîne Kristiana Ve amin'ity an'ity elahelitsika tsy tafahoana fa isaorana an'i Jesosy hoe izy ny manindry ny fotoana ahafahana mifampahery eto indray dia miala tsiny raha hoe maro be nareo no mangataka ny tohizan'ny témoignage tsy nijanona faraka izany hoe maha-témoignage azy izany dia zavatra iainana no zaraina ary dia araky ny fotoana izay ny tompo ahafahana manao an'izany manatanterahana azy dia faly androany afaka mijoro vavolombelona aminareo indray mahakasika ny zavatra rehetra nataon'i Jesosy tamin'ny fiainako indrindra mahakasika manokana ny fahoriana izay nilalovana ary izay veriko hoe tena mahakasika olona maro be mihitsy amin'izao fotoana izao satria ao anatin'ny lalan'ny fiainantsika zanak'olombelona ny fahafatesana ary tsy maintsy efa nandalovana izay na mbola andalovana izay avokoa isika ary maro be ireo mbola miady ao anatin'ny alahelo sy ny fahoriana dia veriko hoe adidy masina ny atrehan'i Jesosy ny ahafahana mampahery anareo. Ny ten'Andriamanitra ho raisintsika androany dia ten'Andriamanitra tena efa haintsika mihitsy haintsika hoy hara-tsaina indrindrindrindra fa tena mila révélation fanamasina mihitsy ny fatakarana azy ity satria mifono evidalina be izy ity ary mino fa rehefa sokafan'ny tompo ny masontsika amin'ny apahany fahazoana ity teny ity dia tondra fanovana be ny fiainantsika izany. Romanina 9:9 dia izao ny vaky ny teny araka lazaiko toy efa haintsika tsara izy ary fantatsika izy ary dia efa miteny hoe fantatsika ary fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa asoa izay tian'Andriamanitra dia izay vao antso araky ny fikasany rahateo satria izay fantany rahateo no notendreny koa hitovy endrika amin'ny zanany mba ho lamatoa amin'ny rahalahy maro izy ary izay notendreny no nantsony koa ary izay nantsony no hamarininy koa ary izay no hamarininy no nomeny voninahitra koa. Amen. Ten'Andriamanitra tena marina be io ary ny zavatra mipetraka ny fantaniana apetraka amintsika sy apetrakintsika amin'ny tenantsika ary apetrakintsika voalohany amin'Andriamanitra rehefa adona-pahorintsika dia hoe inona moa izany mahasoa antsika amin'izao. Mahasoa ve ny nakanao vadiko, mahasoa ve ny nakanao zanako, mahasoa ve ny nakanao indray aman-dreniko mbola tanora, mahasoa ve izay foana ny fantaniantsika dia ny ten'Andriamanitra efa manome antsika valiny hoe ny zavatra rehetra izay ampandalovin'ny tompo amin'ny fiainantsika ny condition dia hoe raha ao amin'Andriamanitra isika dia mahasoa antsika avokoa. Dia misy rahavavy anankiray ary izay anisan'ny nanosika tsy angataka androntsony hanao an'ity fijoroana vavolombelona ity satria nametraka fantaniana tamiko izy hoe ianao ve ozy samy teny hoe efa mahita hoe tsara tokoa ny nakan'i Jesosy ny vadinao, mahatsapa an'izany ve ianao amin'ny fiainanao sy ny fiainanareo mianakavy dia hifototra amin'izay izay mihitsy ny zavatra ho zaraiko androany hoe ny voalohany indrindra tsy miainga amin'ny hoe fahatsapana ny fiarahana amin'Andriamanitra aloha voalohany fa tena hoe finoana ary ny any fiainako dia apetraka amin'ny finoana foana ny ten'Andriamanitra no inoko milaza ny ten'Andriamanitra hoe zavatra rehetra miara-miasa asoa dia mino an'izay ten'Andriamanitra izay na mety hoe mbola misy ampahany tsy hitako aza ny fahamarinany tsy takatro arana zavatra tsy ho voavaliko mihitsy aloha dia tsy haiko mihitsy hoe inona ny antony nakany manokana ny vadiko tsy haiko à 45 ans ohatra mbola mananjanaka kely mananjanaka maro zahay zay ny fahendreny dia za tena manaiko hoe endry izy ary tsara ny zavatra nataony dia be dia be manontany hoe mahatsapa izany ianao hoe milamina kosinareo fa sanatria indraindray mandratra ihany ilay resaka hoe raha tsy maty izany vadinao dia mety hoe tsy ohatr'izao ve fiainanareo indraindray ny olona mijery resaka ohatra hoe materiel za androany tena ataoko indray-mbava fotsiny tena mahagaga ny fitahin'ny tompony ny kambotsy sy ny mpitondran-tena ary tsy ady hevitra amin'izay tsika resaka materiel sy dia fitahian'i Jesosy izy ny efa niteny hoe ihany iny ary za vavolombelona izany tena mikarakara izy tena miahy izy fa za kosa sako miteny ianao hoe na isy fitahiana raha materialy mihoapapana tahaka ny na roasin'ny zanako tsy teny mihitsy hoe mahasoa ny nakan'i Jesosy ny vadiko fa raha tsy maty ny vadiko tsy ohatra amin'izao ohatra tsy nahazo fitahiana materiel ohatra amin'izao ohatra izay tsy izany velively fa zavatra lazaiko voalohany dia hoe mankasitraka ny tompo ny amin'ny fahasoavana ny amin'ny fitahiana ny amin'ny fiahinanay mianakavy isan'andro izay ataoko hoe tsy mora fa tena eo foana izy miara-dalana fa ny zavatra ho zaraiko aminao an'io araka ilay fantaniana izay rahavavy izay hoe inona mahasoa ve ny nakan'Andriamanitra ny vadinao eny mahasoa satria be dia be ny zavatra tsy fantatro raha tsy lasa ny vadiko be dia be ny zavatra tsy niova tamin'ny fiainako raha tsy lasa ny vadiko ary
indrindraindrindra raha fitiniko aminao de za hoe nyresaka ara-panahy tena nampitombo be ana ara-panahy fisarahako tamin'ny vadiko satria nafahako ny aina nandeha irery ny finoko dia iresaka point maromaro satria témoignage moa ny atao dia tena holazaiko aminao hoe inona ny zavatra tsapako satria be be tsika rehefa maty ny zanakitsika maty ny vaditsika dia izay foana nyfantaniantsika inona tokoa raha zany no mahasoa hoe tsy mahasoa aloha mieritreritra hoe averiko foana ilay izy mizaza zao melehibe ohatra mety hoe tsy eo ny dadany mbola kely izy dia tsy manana an'izany fiarovany ray autorité any ray amin'izay aliana izy ohatra tsy mahatsapa an'izay hoe ray mpianakaviana tsy ananan'izay ianao amin'izay aleanao ohatra dia hitanao foana izay zany zao dia tenitenany hoe tsy mahasoa tokoa ny nakana anazy kanefa tsy izay fa tsika hihoatra hianatra hijery fijery ambony dia fijerin'Andriamanitra satria ny ten'Andriamanitra dia milaza mihitsy hoe raha ny ety amin'izao fiainan'izao ihany anaty tenanareo any Kristy dia mahantra indrindra ianareo ary ny tanjontsika amin'ny fiarahana amin'i Jesosy dia ny atongavana any an-danitra ny ananana mitoetra an'i Jesosy izay io voalazan'ny Romana toko fahavalo io ozy izy ao amin'ilay ampovoan'ny ambony eo hoe satria izay fantany raha teo no notendreny koa hitovy endrika amin'ny zanany ary izay fitoviany endrika amin'ny zanany izay tsy mandeha ho azy amin'izao tsy mandeha amin'ny teny fotsiny fa mandeha amina karazana épreuve be dia be ary izay sahako lazaina aminao hoe mahasoa ny ara-panahiko mihitsy nalasana ny vadiko ary dedirako an' Jesosy ny amin'izay be da be ny zavatra tsy fantatro tamin'izy teo be da be ny zavatra mety nanakatsakana voalohany aloha dia tena izy anisany tena ny anterako be ara-pinoana ary tena ataoko hoe ny admireko be amin'ny mampino anahy fotsiny dia no lasa izy dia lasa izy natsapako hoe olombelona izy kay afaka mandeha fa nahitako ny valeur an' Jesosy kay hoe Jesosy kosa tsy andao mihitsy ary Jesosy eo foana mandrakizay mandram-piona anay indray any amin'ny raha ho any lanitra na amin'ny fotoana izay akany ahy ity an-tany dia inona ro izay anao ny tombony voalohany taoko hoe nasoa natsapaka an'io ten'Andriamanitra io zany hoe ilay zavatra rehetra miara-miasa zavatra anankiray voalohany dia izao lasa nosedraina ny finoko tamin'ny nalasana ny vadiko kosa dia tena hoe ampanetretena mihitsy ny izarako aminao hoe za nidongy tamin'Andriamanitra tena nametraka question be dia be mihitsy aho hoe pourquoi fa tao anatiko tao za tsy neritreretra mihitsy handao azy tsy sahany saina koa hoe andeha handao anazy fa za aloha dia tena nidongy taminy tena sorena taminy nalahelo taminy nandritra ny fotoana elaela fa tena natsapaka hoe nisedrana ny finoko ary tamin'izay fotoan'izay ny vadiko moa rahantsika malala ny vadiko pasteur ny fiainanay dia baiboly fitoriana mission fampahirezana zay foana na ny ao an-trano dia louange ohatrohatr'izay foana tamin'ny fotoana nalasana dia tena tsy te anao an'izany rehetrarehetra izany tena ninina iraina fiderana dia tsy tiako satria alelovako azy daholo ninina ten'Andriamanitra dia izy foana ny ao an-tsaiko any ka lasa ohatrany hoe tsy haiko mihitsy ny nampizarany hoe tia Andriamanitra tia Jesosy dia tia ny vadiko fa lasa ohatrany nakambako hoe rehefa izao dia misy anazy foana misy imageny foana ilay izy dia noho ny lasa izy dia izay nataoko anao hoe nijanona mino ary dia raiko Jesosy fa no fahasoavany amin'izao sika amin'ny teny izao firy androany 22 mai dia tena hoe 22 mai anniversaire ilay zanako fahafaharoa 15 ans androany izy dia rainy Jesosy dia androany tena hoe mbola tazominy mbola eo aminy na lasa ary na nandalo fahoriana be ary nisy ary nytenenana nareo ve ki mpivavaka be nareo ve ki tena hoe vadindri ve ki mpivavaka be pasteur be inky dia maty ny covid oui izay fandaharan'i Jesosy dia manaiky fa tsara ny fandaharany izay ny voalohany hoe tena nampitoetra tamin'ny finoana na lasa ary izy arak'ilay ten'Andriamanitra ntoke vakintsika ilay ao amin'ny petera voalohany toko fafito andininy fafiry moa zany petera voalohany toko voalohany andininy fafito ary mba ho hita ho fiderana sy voninahitra fankalazana ny fizahan-toetra ny finoanareo izay tsara lavitra noho ny volamena mety ho simba na dia voazahatoetra amin'ny afo azy izay ilay tiako tenena hoe ilay fizahan-toetra amin'ny afo izany hoe ninina nandalo teo dia mbola tafatoetra izany zavatra mahasoa zany raha manontany ianao raha vavy hoe inona ilay mahasoa
dia izay anisan'ny lazaiko anao hoe matoa za matoa ianao zay nandalovany fahoriana mafy be, ianao zay very anaka hoe tena nitady anaka taona maro dia vao nahazo zanaka ianao dia maty indray ny zanakao, ianao zay mety hoe zanaka kambana indray maty, ianao zay nandalo fahoriana mafy be, raha mbola mitoetra ao amin'i Jesosy ianao androany fa tsy manalavitra azy, ninninona mbola fahatserovana sy alahelinao dia miderahan Jesosy fa zavatra mahasoa efa nataony amin'ny fiainanao zay. Ray zay manaraka an'izay nianarako zavatra maro be mihitsy nalasana ny vadiko, tena tsy voatanisako anatin'ny iray andro ilay izy fa izay voazarako eto androany dia teneniko anao. Za tena olona ny antehatra be taminazy, za tsy mahavita ninino izany raha tsy ao vadiko, nololasa izy tsy nanasafidy afa-tsy ny antehatra tamin'i Jesosy tena raha ka dia tahi-piainana aminao dia tena ataoko hoe be dia be manomboka amin'ny folo maraina ka hatramin'ny hariva dia mitady azy foana ary izy ny zanako ary manany any njaindray mama fa miantso, njaindray mama fa miantso, satria tena feno anazy mihitsy ny tontoloko tamin'ny fahavelomany dia nampianarin'i Jesosy anahy no lasa izy tsy nanana safidy intsony fa tsy maintsy niaina ny fiainako. Taloha tena tsy mahazaka irery izany, izay mahafantatra dia mahalala an'izany tsara. Raha ohatra hoe mandeha mission fotsiny ary ny vadiko dia miantso an'ny misy havana izay atsoika hoe avy matory aty aminay, tsy vitako mihitsy fa za tena tsy tia mandeha irery, olona tsy mahazaka irery mihitsy kanefa no lasa ny vadiko tsy nisy irery ohatrah. Ary tena hoe nesoron'i Jesosy daholo izay olona nianteherako rehetrarehetra sy neveriko hanohana fa tena navelan'ny tompo irery ato anatin'ny fotoana maharitra, nisy fotoana nomen'olona nanohana fa tena nahatsapa hoe irery ary betsaka ny zavatra araka lazaiko teo tsy vitako mihitsy raha tsy teo izy. Za ohatra na manao taratasy izany raha lazaiko anao fianarako manao taratasy, raha vao manao taratasy sarotsarotra na manoratra taratasy sarotsarotra na misy zavatra mila atao dia io chérie mba ataovy ao ataonao ohatr'izay foana mikarakara dossier any ankizy, mikarakara papier isan-karazany, izy manao anazy, izy manao an'izany. Resaka ohatra hoe ao an-trano moa izany mazava ho azy izay zavatra mety hoe andraikitra ny lehilahy dia efa izy manao anazy, tsy dia mahavita ninina fa ohatrany hoe niantehatra be taminazy. Ny fitaizana moa izany iny ny raisana fa misy koa zavatra hoe nampianatra ankizy izao ohatra ny mampanao devoir ankizy dia izy olona farak'izay passion be izay dia izy matetika fa za rehefa mampianatra ankizy indray dia miha-masika eny amin'ny faraparany fa izy tena izy foana ataoko hoe tena nazoto nampianatra dia be da be ny zavatra no efa tsy teo izy mbola misy aloha tsy haiko hatramin'izao fa tena hoe tsy maintsy natao ary dia tena tsy nanana safidy izany mitondra fiara amin'ny alina be izany ohatra rehefa alina ny andro na tsy fantatro kamokamo fotsiny ianao dia efa izy no mitondra mazava ho azy. Ankehitriny tsy misy afa-tsy izany eo na andro na alina na lavitra na akaiky dia izany manao azy. Resaka izany manamboatra aloha tsy mahay manamboatra tômôbila hatramin'izao na pneu ohatra mbola tsy voasoloko mijery menaka angamba so haiko fa tiako tenena aminao hoe no lasa izy dia tsy maintsy niantehatra, tsy maintsy tsy nanan-kianteherana ary tsy maintsy nianatra nanao zavatra be dia be dia raisiko hoe mahasoa izay tsy ho haiko mihitsy izay raha teo izy dia izay ny zavatra ijereko azy hoe ny zavatra be da be haiko. Manaraka an'izay tamin'ny vadiko mbola teo ihany koa dia za dia tena olona be prinsipa, izay mahalala dia mahafantatra an'izay. Za tena be prinsipa rehefa ohatra izao dia ohatra izao, za tsy mety ampiko ny ohatran'izao, za ohatran'izao fa noho ny efa lasa ny vadiko ary noho ny efa tena niaraka tamin'i Jesosy rery dia nianatra tena hoe ny comprendre ny hafa kokoa, lasa souple kokoa rehefa miaraka amin'ny hafa, lasa mahatakatra ny fahalemen'ny hafa, lasa tsy maika be za tena tsoroko aminareo eto mihitsy ary confesseko mihitsy za tena olona maikamaika amin'ny tsara be mihitsy taloha. Tena za arak'ilay teo moa ny fampianarana ny resaka fahamasinana ary za tena miteny aminao fa za tena olona tena hoe mitazona an'izay fampianarana izay fa kosa eo amin'ny hoe ahoana moa izany fahamaizana hitsaratsara sy fahamaizana anameloka olona tena mila mitandrina fa raha tsy ampandalovin' Jesosy fiainantsika tsy mahatakatra an'izay. Ary izay anisan'ny tena ataoko hoe fanovana goavana nataon'i Jesosy ary miverina amin'ny Romana toko fahavalo foana hoe ozy izy ny teniny hoe mba hanaka azy ary raha tsy za rery no teto amin'ny fiainana raha tsy maty ny vadiko tsy nahay an'izay tsy ny comprendre izany olona irery tsy manambady izany ange mety malahelo izany, mety manirery izany, mety mila namana izany, izany olona maty vady na mety hoe tsy haiko divorcé na tsy fantatra izany ange mahatsiaro irery izany, misy zavatra mety ilainy, misy zavatra mety tsapany
fa za taloha nanambady lamina ny fiainako tsy nanana olana be dia maika be mihitsy hitsara sy maika be mihitsy exige zavatra amin'olona tsy haiko raha azonao no tiako tenena fa ankehitriny rehefa nampandalovan'i Jesosy fiainana dia tsapako hoe fahari-po ny zava-dehibe ary Jesosy eo anatintsika dia mahari-po tadidiko foana tadidinareo ny tantarany Osea dia nataon'ny tompo nataon'Andriamanitra nanambady prostitué mpivarotena mba atakarany Osea ny fitiavan'Andriamanitra ny olony na dia ataoko hoe tanaty fijangajangana ary izy dia endrika anankiray io ohatrany hoe hitarafako foana ny hoe ny fitiavan'Andriamanitra atraiza ny fitiavan'Andriamanitra anehoana zavatra amintsika ampitana zavatra amintsika satria tsika indraindray ny lohantsika ohatrany hoe mahay be ohatrany hoe mahatakatra be dia rehefa mamaky an'ity baiboly ity tsika dia azavain'ny fanomasina dia tena hoe haitsika ny zavatra rehetra dia tsy manana fahari-potsika amin'ny olona tsy manantsika za taloha tena be da be mihitsy ny zavatra tsy nataoko tena hoe ohatrany hoe par ahoana filaza zany par principe za ohatra tamin'ny fiarahako tamin'i Jesosy nafanafo-be tena za tsy mijery film zany ninona film mandeha eo dia za tena tsy mijery film zany mihitsy fa ozy izy foana hoe manam-potoana ka manam-potoana hijerena film aleoko mitory-teny aleoko manao an'izao fa misy taona nefany mety hoe tsy nanana vady dia mety hoe misy taona mangina dia mba nijery film dia ampianaran' Jesosy zavatra na ny film tena hoe ao anatin'iny film iny tena misy zavatra sitomoko ahafahako misaintsaina ny fitiavan'Andriamanitra ahafahako mitondra fitiavana any amin'ny hafa mitondra fitiavana any amin'ny any ivelany izay nataokanao hoe ny zavatra andalovantsika ampianaran' Jesosy zavatra be da be amintsika ho anahy dia tena mideran'ny tompo any amin'izany fa nanova izy ary tsy maikamaika hitsara olona zany aho zao tsy maika tsy hoe raha mahita olona sanatria manao tatouage izy na manao short izy na ohatrany ahoana ny fitafiny dia avy hatrany dia asika aminy sy hoe tsy anampitiavana aminy fa au contraire reny olo reny mahatonga tena hoe Jesosy inona ny fiainany ao ambadika inona ny nandalovany Jesosy maninona izy ny miaraka amin'ny olona ohatran'izao maninona inona ny afaka hoentinao amin'ny fiainany inona ny afaka hoentiko amin'ny fiainany dia izay koa ny tena tiako anasanantsika kristianina hoe raha tsy ampandalovan'i Jesosy fiainantsika tsy miova io fijerintsika io fa tena lasa mora be zany no mitazana dia hafa ny miaina azy zay anisany tena tiako zaraina anao hoe zavatra mahasofa novana be nentin' Jesosy tamin'ny fiainako izay ary tiako zaraina aminao araky nefa lazaiko teo koa dia hoe lasa misy compréhension bebe kokoa amin'ny lafiny rehetra amin'ny lafiny rehetra zany lasa mieritreritra na hoe inona ary ny mety nandalovany olona io maninona ary izy ny ohatran'izao inona ary maninona ary mitoetra ny ohatran'izao ahoana ary ny ahafahana manohana azy ary zany tsy ny kristianina rehetra ny manana an'izany ary za tao anisany tsy nanana an'izany tena lazaiko anao fa za tena maika raha misy olona lavo dia tena tsara be mampibebak'olona fa tena hoe maika mihitsy taloha tena tsy tian'Andriamanitra tena tsy tian' Jesosy zany oui tsy tian' Jesosy zany fa ahoana ary ny hitarihanao azy ahoana ary ny hitantananao azy hiverenany ao amin'ny lalantsara indray raha toka hoe asiana sy ohatra hoe tena zavatra ahoana moa zany exigence be foana ny présenteranao aminazy zay zao anisany ao anatiny mbola tsy mivoaka an'le lohahevitra tsika fa zay le fijoroana vavolombelona hoe ireo zavatra mahasoa zavatra rehetra niarany asa ahasoa izay tian'Andriamanitra dia zay fahafatesan'izay mitondra fanovana be dia be teo amin'ny toetrako teo amin'ny fomba fiarahako amin'ny tompo teo amin'ny fiarahako amin'ny olona dia zay za koa tena ny antehatra be tamin'ny olona tena mitady olona fa tena ny esoron'i Jesosy io olona io tena hoe za taloha tsy tia mandeha irery amina toerana manginginy zany fa tsy tiako zany fa za mitady namana foana fa zao anefa lasa makany amin'ny parka rery dia zay Jesosy ny eo dia lasa na dia mafimafy amiko arany za aloha tsy miteny hoe efa tena vitako fa misy zavatra mbola tena sarotra fa tsapako hoe eo Jesosy ary tsy mamela izy ny zavatra mety hoe ao anatin'izay ihany koa dia lasa mbola mifampitohy amin'ilay resaka teo ihany lasa nianatra ahoana moa zany nianatra tia izay mety hoe tsy masina tsy mety tsy hoe tia fahotana sanatria fa ny tiako tenenina hoe araka lazaiko teo za taloha dia tena mahafinaritra ny olona masina tsy haiko tsika rehetra angamba mety ohatr'izany ve le kristianina ohatrany hoe za raha mifandray amin'olona dia olona ao anatin'ny fahamasinana tena tiako olona mitovy principe amina olona mitovy fomba fijery fa taty aoriana no lasa va tena ampianaran'i Jesosy tena hoe
ity ny olona rehetra ary tena anantona ny olona rehetra mety tsy arakarak'izay eritreretintsika tena hoe na tsy parfait be araka eritreretintsika ara indraindray manko taloha raha ohatra hoe olona mila an'izao tontolo izao fotsiny dia tonga dia efa misy etikety be ao amintsika dia tsy araka mihitsy tsy ohatran'izao mihitsy raha ohatra hoe olona mandalo akiviny izy na ohatran'izany dia araka ny ten'Andriamanitra raha vao ahoana moa misy an'iny ten'Andriamanitra iny adiniko le verset fa izay ilay izy hoe Jesosy dia tena nakeny amin'ny tsy mendrika nakeny raha mandinika ny fiainan'i Jesosy sika dia nakeny amin'ny mpivaroteny izy nakany amin'ny ten'Andriamanitra dia miteny hoe des gens de mauvaise vie izany hoe fiainana tsy dia lafatra loatra fa tsika olombelona tsika kristianina fa tsika olombelona tsika kristianina tia zavatra tsara reny ny anantonantsika fa ilay tsy metimety alavirintsika nefa tsika raha tena ao anatintsika Jesosy ao anatintsika ny famasinana ao anatintsika ny fahazavana dia tokony handeha amin'ireny toerandreny tsika dia izay ny anisany hoe santionany araka ny lazaiko anao teo hoe fiovana nameny Jesosy anahy tao anatin'ny lalasana ny vadiko ary zavatra anankiray koa par rapport an'ilay resaka finoana teo adiniko dia iverenako kely hoe lasa miaina ny finoako samirery taloha raha ohatra ka hoe marary raha ny zaza ohatra amin'ny alina be manavy be ny zaza marary dia tata io marary ilay zaza mba hitro tanana io chérie marary ilay zaza ahoana ny atao manana ny fianarana ankizy ahoana ny atao ohatra fa izao rehefa misy zavatra mitranga tonga dia izay Jesosy no miresaka tsy manana an'izanizy aterana intsony dia avokako ny finoako taloha tena mijapy amin'ny finoana rehefa misy zavatra mahazo rehefa misy fahasahiranana lalovanay rehefa misy zavatra manahirana misy décision tokony raisina dia izao tsy afaka manao an'izay intsony isaoranan'i Jesosy fa misy olona akaiky omeny tompo tena hoe manohana be ampitiavana misy koa mpiray-tam-po amin'ny Jesosy efa hatramin'izay tena hoe Jesosy hitahanareo tsy mamotsitra anazany mihitsy fa tena teo foana fa misy taona tena hoe Jesosy rery ihany koa ny eo dia tena izay tena hoe avoaka ny finoana dia ampidirina ny finoana dia ampiasainao ny finoanao satria tsy afaka hiandry an'izanizy ianao dia hitako hoe raha tsy izay raha tsy zaharery tsy afaka nandalo an'izay dia sahako mihitsy miteny aminao hoe mafy hatramin'izao ny lalovana za tsy teny hoe tena milamina be tena mbola mandalo fahasarotana foana satria izay ilay miaraka amin'i Jesosy ety an-taninaty fa tsapako hoe eo izy misy taona reraka misy taona akivy misy taona vizana be ny ara-batako satria mavesatra ny andraikitrako tena mavesatra ny adidiko dia reraka misy taona betsaka zavatra eritreretina betsaka ny zavatra mila sahanina mila rindra mila lamina dia reraka fa tsapako hoe eo Jesosy mahatsiaro taloha hoe za taloha tena mafana fo be za tsy tapaka izany raha mbola mampianatra ny vadiko raha mbola misy mission alehanay na amin'ny firialina na ahoana za mandeha foana za raha nididiana moa izany tamin'ireo zanako efatra ireo niteraka isaky ny afididiana tena ataoko hoe herinandro angambany mijanona ao an-trano fa ny aladiny iny dia efa lasa indray manaraka ny vadiko mandeha manao ny asa fanompoana atao am-bobao tamin'izany fotoana izany satria ohatr'izay zao ohatra misy toam-bavaka misy taona reraka dia tsy mandeha 2 volana tsy mandeha 3 volana tsy mandeha dia mahatsiaro taloha hoe fa izany Jesosy mety tsy hahafahan'ny olona taloha mety koa tsy manana lasansy mety hoe reraka mety hoe simba ny tomobile misy zavatra be dia be izany izay ny ataoko hoe raha tsy mandalo tsika tsy mahay fa fieritreretantsika mantsy hoe ohatran'ny zavatra iainantsika foana ny iainan'ny olona fa rehefa misy zavatra hovain'i Jesosy amin'ny fiainantsika dia manomboka mimatakatra tsika hoe ohatra ny ahoana ny hafa amara-paranako azy rehefa mandalo fahorintsika dia izao za sura hoe tena ohatr'izay daholo tsika misy nenina zay ohatra ny karazana rumeur zay amin'le ataoko hoe un mois aorianany hafatesan'le olona akaiky atsika iny hoe takizay ohatr'izao takizay nanao an'izao takizay tsy nataoko an'izao matetika misy an'izay foana raha ray izy dia j'aurais pu azafady amin'ny teny frantsay afaka mba ho ray tsaratsara kokoa raha vady izy dia afaka ho vady netinety kokoa raha mpiray-tam-po dia takizay ny tiaviko kokoa iny mpiray-tam-po amiko iny misy nenina foana izany dia inona no mety hoe zavatra maso rehefa lasa ilay olona manana deuxième chance ianao hahafahanao manao an'izay amin'izay olona rehetra mbola apetraka mitompo aminao azay hitako hoe fahasoavana izay ny olona maty tsy afaka manao an'izany intsony hoe andeha hanao an'izao fa ianao raha nisy olona nalain'ny tompo raha nalain'ny tompo ny zanakao sanatria ny vava mbola mety hoe manana zanaka hafa ianao dia tena atotony ihany fitiavanao izay tsy vitanao dia ataovy ihany raha tsy manana zanaka hafa ianao tsy maninona
fa misy olona manana zanaka ianao tsy manana dia omeo ny fitiavanao ohatran'izay zay zavatra rehetra nanenenanao tsy vitanao tsy afaka nomenao tamin'ilay olona lasa dia araroto ny fotoana omeny tompo anao anaovanao soa hitiavanao anomezanao tsy hanenenanao tsondray andro any fa tena amin'ny fotoana izay mety hoe akan'i Jesosy ianao dia miteny ianao hoe tena mba efa nataoko Jesosy afaka nataoko ny fitarihan'ny fanahinao dia izay ny zavatra tiako zaraina amintsika tena hoe faly afaka ny fampahery tamintsika ny amin'ny andao hoe vakitsika ty ten'Andriamanitra ty ohatry ny eritreretiko vakitsika efa tsy voavakiko a Koritiana faharoa Koritiana faharoa 4 16 18 ty mihitsy ny tiako nyvakiana teo ary tsy ketraka zahay fa na dia mialevina aza ny toetra ivelany dia avaozina isan'andro kosa ny toetray anatiny fa ny fahorinay maivana izay vetivety foana dia mainka miasa fatratra indrindra ka tanteraka voninahitra mavesatra maharitra mandrakizay ho anay raha tsy mijery ny hita izahay fa ny tsy hita fa ny hita dia vetivety foana fa ny tsy hita dia maharitra mandrakizay amen izay ny tiako tenena aminao ny fitahiana materiel tsy maharitra zany tsy mitondra fifaliana zany sahako miteny aminao ilaitsika ny fitahiana materiel ary tena raha misy ao anatin'ny fahasahiranana dia tena manona ny fitahian Jesosy tena hoe anokatra lalana ho anao izy andamina izay rehetra manahirana fa ny fitahim-panahy ary ny fitombona ao amin'i Jesosy izay ny tena bazy ny zavatra rehetra fa rehefa tafaka magana amin'i Jesosy ianao dia izy mandamina ny zavatra rehetra dia izay ihany koa ny fahoriana izay nilalofako dia nampianaran'i Jesosy ana aharo-po indrindraindrindra aharo-po amin'olona ay amela satria tahaka namelan'ny tompo ano amelako ny hafa ihany koa tena hoe izay le ten'Andriamanitra hoe izay namelana be dia tia be tena izay hoe tsika tena tsy mendrika mihitsy tsy mendrika tsika isan'andro miaraka amin'i Jesosy fa izy tena tia antsika maharo-po amintsika dia izay le iran'le anadà izay hoe tena anadahaka eo amin'ny tompo mihitsy hoe tena izarao fitiavana izao tontolo izao izay ny andrahan'ny tompo antsika tsy condamné tsy jugé fa tena hoe izarao fitiavana ao amin'ny olona ao anatin'ny fahoriana izay lalovany dia itsika izay efa nandalo fahoriana tsika ny mahatakatra an'izany ary tsika ny rahan'ny tompo izao koa ny torohevitra aminao aza miandry fitiavana foana fa taraiky eo ianao za misy fotoana miandro hoe ohatra nanantena mampalahelo zany dia ohatrany hoe teo ohatrany hoe sapitoye tamin'ny anjarako teo dia za ve tsisy anampitamby eto fa rehefa nydinihako le izy tsy izay fa ke za mihitsy ny rahan'i Jesosy manaraka tsika miresaka ny tantaran'le veuve tany Sarepta hoe izy indray ara mbola ohatrany hoe nataon'ny tompo hitahiana fa tsy voatery hoe miandry foana tsika nanandalo fahoriana raha fa andaontsika hanome andaontsika hizara andaontsika hity tahian Jesosy daholo tsika rehetra izay manaraka ny fandarana mifona amin'izay message mbola tsy voavaly afaka mifampiresaka ihany araka izay fotoana omen'ny tompo dia faly be koa za fa tena mitombo be mihitsy ny isanareo abonné ao anatin'ity chaîne ity dia be dia be ny vidéo taloha izay jerenareo tena hoe ny tompo hiasa ny fanahy masina hiasa hikasika sy hampitombo ny ara-panahy amin'ny alalan'ireny ten'Andriamanitra izay nampiasan'ny mpanompony nampiasan'i Jesosy ny mpanompony ireny dia fiadanana ho antsika tsirairay avy veloma